Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Lahatra sy anjara. Fizarana voalohany. Tantara nosoratany Rianala Estera. Ireto avy no hanomena ny tantara. Tendro Managasina, Mevatsiaro, Iasina Fity. Niaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina, Fitahian-tsoa ATN ary Niaina Razafy. Nanantotosa sy ny kirakira ny lafiny ara-teknika, fanamby. Andro voalohany. Finna ty mampime an'ny lisany ato. Tena faly ane nareo zany. Mampime anay ty ny atao misy bebe tsy raha teraina. Ny hira fisaorana andisana mbola tsy fantatra hoe inona te izy olo ty fa mahita fihetsika atao amin'le hira sady. Sady amin'ilo ty izy ka tena mandihy manao an'le fihetsika. Zay mampime anay. Fa izy kosa aloha mahay mandihy. Ay ve, tena mba mahita tokoa le tsy bebe raha izaniko. Hitako. Ela lesy ty ny ela ary marina fa andray sakramety amin'ny fankaherezana ihany tsika amin'ny ralonako. Eny tokoa lesiko. Sady le andro anaovana azy koa lesy tena mety amiko. Pentecote. Fahatsiarovana ny dina fanahy masina tamin'ireo apôstôly sy ny vehivavy masina mantsy io. Io koa nefa tsika no andray ny fanahy masina mpanafaka alahelo isy. Ary tsy fantatrelanga moa fa neveka mpanampy mihitsy aneo le tino anome sakramety amin'ny fankaherezana ho antsika amin'io andro io Zany manko ny lazain'ny inspektera ny distrikako. Oe, vao maika ty milay zany mahay mitory teny anely ty neveka mpanampy iny. Satroko izy hitondra fampianarana ho antsika foana fa tena mampitombo finoana kosa aloha Tena zany mihitsy letsy fa hitany lahy tokoa ve alony nalehan'ny Jean-Baptiste eo Jean-Baptiste? Eno Fa izy ty Jean-Baptiste ty. Marina raha mba fantatra kory ary zany olona an-tanila zaniko. Le tiako le tsy taraiko betsy. Jean-Iva ihany le tsy ny Jean-Baptiste fa ialako zany tsy. Ny mitovy hevitra amin'ny ambany ane le tika Ive. Zany mahatonga anahy miteny hoe Jean-Ivako. Indray lesany tsy arako. Fa tsy hitako le re. Ay, fa tair aloha mba asiana selfie kely aloha tsika mitsaminy. Io indray le disin'ny selfie. Tair angatsy sel garçon le tia. Tsika anely ty lehilahy. Eo letsy ararotina letsy ny atanyrana ary bandiakama. Mila makasary mba ho fahatsiarovana ny arinany hoe bogosy ihany anetsika tamin'izao fahatanyrana zao Ary tatabe anay azy efa tsy fidany tsy nanana sary tamin'ny fahatandranako. Eo indray ariko. Lehilahy ve moa anaiky eo Zay fotsiny ane. Ary andao amin'izay tsika andeha hianatra hira fa tsy toy ilozantsika variana eto fotsiny ko. Ny olona nefa jereo fa efa revo mihira daholo. Andao tokoa letsy elahy ihany io tsinonako. Ahoana le tiry marina? Oay teraina. Angala tsy efa hikofesy no ilozany lamin-janona ty ivelan'ny fiangonana ty fotsiny ty Laha misy lesy nandrasako ato. Hikofesy fa zany hoe tsy androtsotra any fa voavita ny anjarako dia hota lesy. Fa ahoana le tia? Fa misy inona? Ary ohatry ny malahelo endrika be any ela zany. Sa diso ny fijeriko? Ary ohatry misy olana nga ela zany le tia. Teraina. Maty ny ely ty dady. Maty dada hoa. Maty? Fa maty oviana le ty? De inona le ty ny nahafaty azy To tsy henoko hoe narary mantsy dadany lisaniko. Tamarina le sisa ny maty Hitrany fotampoka ho nahazoazo azy ny dokotera. Narovy tokoa izy fa mbola miresaka sy mifampisangisangy tsara zay tamin'alina. Misangy tsara taminay izy. Tsy narovy tokoa izy fa mbola miresaka sy mifampisangisangy tsara taminay ary izy alina. Marainy foty eo nefa
tsy fotsony le sisa. Fatany fa mangatsika sisalitana sineny. Maheriza le sary marina. Zay lahatra sy anjara matoa miseho letsy aza de kivy be ohatran'io koa aloha ialahy ialahy le tsy ny tokony apitrakan'ny eninareo marina lesany enjana lesy tia raha pitso alahy tatanao lefina nefa raha pitso répétition générale atsika mierindra pitso ny confirmation antsika nefa taty maty tsy mba hanatrika an'izany akory tsy nahandra ny fotoana andraisako ny sakramety amin'ny fakahirezana akory tata vao mba natao anay ohatr'izao farafaratsiny mba niara nifaly taminay farany izy amin'ny heriny alaty foa nandeha oka mola etsy zay ry marina mafy lesika ekeo aloha izay miseho an'io fa aza miady varitra amin'Andriamanitra zany la dia tsy hanao répétition générale koa zany raha pitso fa andeha andevina iaraka aminareo mino fa tsy ho sarotany amin'izany ny mpampianatra atsika misaotra lesy dia raina tena misaotra pesaka tsy andry tsodrany koa fa tonga dia hiaraka amin'ny laody avy hatrany mankasitraka lesy tsy manary kasitraka ka ndao ary hiditra amin'izay fa efa hanompoka nery ty izy zany oe ndao marina lesy mangataka fahinakely re tomboka azafady voaloha teny dia misoran'Andriamanitra sika fa mbola samby velon'aina ka afaka ny anatrika n'izao fotoan'izao daholy. Manaraka izany dia misaotra anareo fianakaviana rehetra tsy hakanavaka ihany koa izay teny mianaka tonga ny ara-nifaly taminay androany. Mamy tokoa ny fary fa miendrika azo, tsara ny voasary fa miendri-bato. Fa raha izao nataonareo anay izao kosa dia mamy sy tsara lavitra noho izany. Ary farany zareo dia mitodika amin'ny lahatra sy anjara ny tenako. Izy roa vavy ireo moa no antony fivorintsika androany. Amin'izao fitsingerenana ny taona naterana roa vavy izao ry lahatra sy anjara dia indro papa manolotra kolie volamena ho anareo miravavy. Wae, kolie volamena tsara tarehy be, sady misy ny anarako izy izany. Ny ako azy ty misy ny anarako. Zay aloha reza miravavy ny vita ny papa fa mba raha risoanareo hatrany tsaroa fa tena tianareo miravavy papa. Tsy dia mahay mandahateny moa izany ny tena ka azo menatsinitra somary misy diso izay voambarako eto ataovy toy ny mitelona vomangabila ka any atentany samy manitsy ny anjarany avy. Izaho moa izany ny zokony aminay roa vavy dia tsy maintsy izany miteny. Misaotra anareo fianakaviana rehetra izay tsy nanadino, indrindra tamin'ireo tolotra maro be nomenareo rehetra teo. Misaotra ihany koa izay ry papa tamin'izay rehetra vitanao hatramin'izay ka hatramin'izao. Misaotra indrindra papa, etsoroka mamy be eo anao. dia izay ry izy mianaka amin'ny vavoano entiko anareo amin'izao andro voamaraina izao amin'ny herinandro ao manaingy ndry dia laozanao eto izany izay ry dia rainako. Aza malahelo nareo mianaka fa mbola hiverina ny ka inona tsy molesinao azambara fa dia mirary an'la ho tafitasoa amin'ny tanjonirina izay moa aiza fa eto foana ihany aza manadimy fotsiny lesy iza indray izany no namako mandra-piverina la iraha nefa mbola afaka 5 taona vao hiverina ty ndraiko. Aza dia mifendrofendro ohatran'io mola etsy andeha hianatra anie no alehako any ka afa ihany ny tely mba misy any lamba afaka isangisangina sy vazovazina ry dia rainy fa inona tokoa moa izany ny fianarana ataonao any ry dia raina raha tsy mahadiso. Dokotera rery ny eny marina. Oay, tsara ery izany sady tiako be.
Marina moa ty tsy afaka ampianariko any satria ainao ihany fa olona sahirana izay dokotera koa mantsy mba tiako ataony marina. Ka atao ahoana ny marina fa samy manana ny anjarany aneny tsirairay avy ka tsy aro mitovy. Marina tokoa izany. Fa zao ry izy mianaka. Mba ho fiarahantsika amin'ny faly alohan'ny andehanako dia manasa anareo mba hiary sakafo aminay any an-trano amin'ny alahady atoandro avy izao izany. Ka tsy hanahirana amin'ireo ray aman-dreninao ve izany ry dia raina? Sao dia tsy mety sao hanahirana rery dia raina. Io indray neny raikitra le izany fa soavana hiditra za moa dia tadavandry neny toananako isakafo any am-panan-karena ny tsika ry neny hinany tsy fihinany ianao rehefa any pitoloha. Aza dia mahita lazaina ka. Zany ihany aneny tsy mampatavy aneny io tsy mba mahay manararaotra okazion nen'olona azy ireny hitondra nasase mihitsy dia mampirina rehefa ody. Fa zany hoe tsika aloha tsy hanao an'izany fomba ratsy izany kosa aloha mahalamino tsika rehefa voky fa tsy mitondra mody izany. Laha ty le tsy dia mahita tenenina mihitsy ary marina ka. Ka marina lesy zany tongava rehefa tsy olana izany miaranareo any izay efa mianaka. Ndre neny io ahoana lesy mba hampaso kely ny azafady le obiko iny fa anaovako rapitso maraina amonjy lamesa amin'ny fito sasa maraina mantsy ahako. Fangahanao liturgie anao ry marina no anao oby ratsy diso anefa atao tsy anjara fatritsika manao liturgie rapitso amin'ny fito sasany sa ve hoe diso tsy hanao liturgie rehefa servie lamesa andeha hanao recollection manko ry zalahy servie lamesa rapitso dia nengavindo zalahy mba servie eo am-piangonana fa ry zalahy hony andeha daholo. Ve ampaneny lakolosy ianao asonsoara indray izany ny tenanay rapitsoko. Fa zany hoe misy bandiray manampy anahako aloha fa tsy hoe za rery miservie ao. Gaga mantsiko. Fa raha ny tena marina ary neny tsy foko mihitsy fikambanana mpiservie lamesa io vao miranasa moa izany satroka anao raha masina eo ambony hotely eo foana saingy tsy maintsy arahana moa fitsipika apetraky ny diosesiko. Atao ahoana ry marina fa izay anie le rafitra tanatohatra tsy maintsy manaraka ny fitsipika apetraky ny diosese ny distrika na ny paroasy. Aza malahelo amin'izany anaka afaka miditra fikambanana masina hafa ane ianao ohatra hoe valiana tokopira. Efa nieritreritra an'izany ary neny fa vale angamba nidirako io manko mba manakaiky ny mpiservie lamesa fa hafa ihany nery neny le mpiservie enao koa zany mba manekery fandaminana. Eny zany efa manaiky fa aza tonono neny ho any nipasoko an'le oby ndre tsy adiniko izay. Vile tovolahy iny miservie lamesa io ary izay indray izy vao hitako ny servie andray izany atsarany ao anatin'ilay oby fotsy ohatran'ireny hoe mahita anjely ireny mahita azy tsara tarehy loatra izy ka mambabo ny foko tsy fantany mantsy fa zany ka efa ilany ty azy tsy ho fantany mihitsy izany satria izy aza tsy mahafantatra akory ny fiziko. Malagasy FM nanolotra anao teo lahatra sy anjara fizarana voalohany tantara no soratany Rianala Ester. Ireto avy no namelona ny tantara tendro manakasina mevatsiaro iasina fity niaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina fitahian-tsoa ATN ary ny aina Razafy nanantotosa sy ny kirakira ny lafiny ara teknika fanamby.